ankapobeny sady famahana ny krizy tetsy Mahamasina dia nanambara ireo ray aman-dreny mijoro fa ho tanana ny daty ny 13 septambra hanombohana ny conférence nationale na ny fikanondom-pirenena. Mitondra ny tenin'ireo ray aman-dreny mijoro ny pasteur Ramin Paul tamin'ny micro Jean Emera Belson. Efa ny vaova foana daty hatrany amin'ny volana Mai ka mandrak'izao niova inefatra izy. Raha mbola emitra indray io dia iova fahatimy. Ny zavatra tsy hitovizakevitra kely zao amin'ny mosika namana izay miara-miasa teo ary mbola miara-miasa aminay hatramin'izao dia hoe tsy aleo hoe fitaina tanteraka ny médiation. Zany hoe ka hitovy hevitra daholo aloha ny mpanao politika mba hahatonga ny fianakaviam-pirenena tena hanana ny hery. Tsy misy mihitsy maratsy amin'izany. Ny natao dia efa betsaka hatramin'izao dia mbola io raha mahity fa mbola tsy tena tafahitana misy tsika. Ka ny fanontaniana mipetraka amin'izay fotoana izay dia hoe mandram-pahoviana azy. Izay nanao hoe amin'izao andro herina amin'izao dia tsy maintsy manao ny ezaka faran'izay azo atao mihitsy amin'ny fifampanantonana sy fampirisana mba hahatonga n'ilay fianakaviam-pirenena hatrehany ny akolafo. Farasanatria tsy tratratsika izany heverina fa hoe atakatra ny zava-misy eto amintsika ihany na ny fianakaviam-pirenena na ny firaisana firenena iraisam-pirenena na ny vahoaka satria dia efa tena miandry ary efa herintaona mahery zao ny andrasana. Mbola ihany hafiliana indray koa isika. Izay tompoko no mahatonga an'io daty io ka ny angatahana amintsika rehetra any amin'ny faritra any zany any amin'ny distrika rehetrarehetra any dia miomana amin'io tsika 13 septambra no fahatongavana eto ny fisokafan'ny fianakaviam-pirenena ary araka ny nambarany logistika teo dia efa isy fandaminana na ny fitaterana na ny takizany fa dia aty Antananarivo zany tsika eo na ny fanomboana an'io zany dia any amin'ilay trano be iraisam-pirenena ny vato no anaovana azy amin'io 13 io ka hatramin'ny 19. Manara-maso akaiky ny fizotra sy ny fivoatry ny toe-draram-pirenena koa ingahy Michel Le Dragon, mpanao fanatanjahantena izy fa sady miandraikitra ny lafiny fandriam-pahalemana eo anivon'ny HAT tafaresaka tamin'ny Jean Emera Belson. Raha mikasika ny diniky politika natao ny fomba fijeriko anazy ary ataoko fa maromaro koa ny manaraka an'izay fomba fandiniako zay dia ny fisorona voalohany apetraka anay dia amin'ny Andriamatoa Andry TGV aloha izay mba namoaka geste anankiray nafinaritra dia hoe tsy hilatsaka filoham-pirenena igny fampisahivotra ny mpanao politika fa hoe mananao taky reny koa nareo hoe aza misy milatsaka amin'inonino aza mitady sezin'inonino fa sambia manao zay hevitra manakana raha amin'ny ara-dalàna mba hampandela fifidianana fa rehefa avy eo amin'izay zay mazoto dia milatsaka izy ho fidigna raha lany moa izy dia lamy fa raha tsy lany bahoaka moa izy dia hatreo zany. Raha le mpanao politika le tsy tia hanaraka an'izay satria ny etaetan'ny mpanao politika mantsy dia hoe 10 taona zay nina teo dia tia hagnano 10 taona manaraka koa izy adinon'ireo fa le vieille politique zay fa tsy tokony zay satria De Gaulle rehefa nametraka l'indépendance politique tsika dia hoy izy hoe cher peuple malgache, vous êtes un pays de l'avenir et vous y en resterez pour longtemps. Les 50 ans manaraka tsy tokony constitueny olo efa teo izay efa hitatsika fa teraka dégâts le kinenjem-bahoaka mitsoaka sy ny sisa raha ireny ny andeha constituer le 4e république amiko tsy izay ny etaetam-bahoaka. Ny vahoaka rehefa nitolona nge tsy nitolona ho an'ireo ireo fa nitolona ho an'ny fivoahana vaovao. Avy eo nisy moa le teny ny angamba nataon'ny Andriamatoa Ratsirika taloha tamin'izy mbola nitondra dia hoe rivoaka malagasy ny tanora no avy firenena amin'ny taona 2000. Le crise tsy voan'androana tsika zany nitafiditra anaty crise rehefa nandeha ny Français tamin'ny 72 zay ny première crise tsika zay avy eo le ordonnance 015 13 octobre 1973 izay niclate tamin'ny 1975 angamba anjareo mpahalalàna zay mitady an'izay zavatra zay resaka décentralisation izy io ny vahoaka ny zavatra mahamay anazy le tena meky amin'izao fotoana zao dia ny fifidianana ahafahany hifidy le olo tiany fa tsy ny olo alamindaminy mokaviaty izy tonga dia hoe anareo miconstituer an'le zavatra andeha hoananao satria misy sansy nanao ny zavatra io hanadiovana ny tegnany
mba tonga izy azo amnistia afany mba milatsaka de iny zavatra nde hoentin'izay olona zay tsy nataony ihany no ataony io ka amiko zany etahetako de makahery ny fandraisana anjara conférence nationale fa tsy voatery le conférence nationale io de le tena etaheta mivahoaka makavambany ihany koa no azonareo satria tokony raha atao am'izy io consultegna misy ka fokotany montany hevitra fokotany ka ianao ny fokon'olona iny hevitra nareo mikasiky zao hevitra fokon'olo miakatra zay ny atao hoe tokony présentegna conférence nationale fa tsy olo tsopotsoponina raiky tsopotsoponina ry